manolotra ny araba ary makasitraka anao manaraka ny televizionna malagasy dia manasanao hanaraka ny vaovao an-tsary. Nangataka fanazavana tamin'ireo tompon'andraikitry ny tetikasa Port Sec 3 fanamboarana fiantsonana lehibe ho an'ny fiara vaventy ao Toamasina antsoina hoe plateforme multimodale logistique et portuaire de Tsara Kofafa mitety bidy $100,000 ireo solombavambahoaka sy ny mpanolotsaina ny tanàna avy ao Toamasina faharoa sy Toamasina voalohany ary ireo ray aman-dreny ara-drazana ao Toamasina ary ny tatitry Romial Rakotoarimanana. Fanazavana mahakasika ny tetikasa fiantsonana ho an'ny fiara vaventy eny amin'ny Port Sec 3 plateforme multimodale logistique et portuaire de Tsara Kofafa izay mitety mibidy $100,000 tamin'ireo olom-boafidy toy ny solombavambahoaka ny mpanolotsaina ny komina Toamasina voalohany sy faharoa manam-pahefana ary ireo olobe ara-drazana no nentin'ny seranana nampafantatra ny tetikasa Port Sec 3 nazavaina teto ireo dingana efa natao ny fipetrano raisina ny mbola hatao makasika amin'ny famindrana ireo mponina avy eny amin'ny Port Sec 3 makany amin'ny Port Sec 2 ka manodidina ny 5% ankehitriny ireo olona nanajary no efa nametraka ny antotan-taratasy hifindra ny kitsipo teo anivon'ny guichet unique izay efa nankatoavy ny komity manokana. Dingana manaraka ny fanalana sy fanesorana ireo olona mipetraka eo amin'ny Port Sec 3 ka omeny ny fitondram-panjakana sy ny spaty herinandro izy ireo hifindrany hanesorana ireo trano eo ambonin'ny Port Sec 3. Nanamafy ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka fa ilain'ny Toamasina ny fanatanterahana ity tetikasa ity hampandroana ny tanàna hanomezana asa ny tanora. Zava-dehibe dia nampahafantarana amin'ny vahoaka malagasy ny projet Port Sec 3. Zava-dehibe taminay mampafantatra an'io ary tonga izay ny eno mila fantatr'olona rehetra fa projet io dia ho antsika menakavy ho an'ny Madagasikara ary indrindrandrindra ho an'ny koa ho an'ny Tamatavy. Projet tsara ho antsika izay amin'ny asa ho an'ny vahoaka ary ampiroborobo bebe kokoa ny toe-karena eto an-tampon-tanàna sy eto Madagasikara. Nisy olombavambahoaka ny Toamasina faharoa Rola Jona kosa dia nanamafy fa efa fony izy be ny tanàna ny Toamasina suburbaine dia efa nahafantatra ity tetikasa ity ary tsy mametraka sakana ho amin'ny fanatanterahana ny tetikasa izay nitondrany fisaorana ho an'ny tompon'andraikitra noho ny fitsinjovana ny maha olona tamin'ny nanomezana tany metratora-droa na dia efa ampelantanan'ny spaty aza ny didim-pitsarana. Nantanteraka fitsidiana ny ampahany fanamboaran-dalana ao tamin'ny tanànan'Ambositra ny anivon'ny faritra sy ny prefektiora ireo tompon'andraiki-mpanjakana sasany any an-toerana nanamarina ny fanatanterahany asa kendrena hateza ny lalana ho tombotsoan'ny mpampiasa lalana ary ny fanadidinana nataon'ny Rakotovao Théophile Onja Vonimiarana. Utoizana ny fanatanterahana ny fanatsarana ny ampahan'ny lalana eto tampona Ambositra raha misy fiantony zany teo aloha. Lalana mirefy 3 kilometatra mizara mifaritra efatra no voakasika izany. Manomendrika ny tanàna ny fahavitan'ity lalana ity, indrindra ny tanjona dia anamaivana ny olan'ireo vahoaka mampiasa azy. Lalana haritra no natao ary araky ny toromarika ny avy ao amin'ny komina ireo toerana asympanamboarana amin'ny matompon'andraikitra voalohany tanàna azy. Misy tokoa ny fidinana ifotony androany nataon'ireo tompon'andraikitra ifotony reto mahakasika ny fanamboaran-dalana eto amin'ny tampon-tanànan'Ambositra. Misy atao hoe axe anankiefatra moa izy zany no nitsidihana teo. Misy ny axe voalohany ery Mahlaigny dia izay mirefy 300 mètres. Misy ny fanaovana tarana hoe goudron moa ny fomba filazantsika azy. Misy koa ny axe faharoa izay eto Manaritsoa makany amin'ny pont-ny abattoir izay mirefy 500 metatra ihany koa, ary ny axe fahatelo Manaritsoa makatao Benedictine izay mirefy 700 metatra, ary ity arahantsika mahita ety ny axe fahaefatra izay Manaritsoa Ambolibary mivoaka any amin'ny gare routière izay io ny lava indrindra zany mirefy 1 kilometatra sasany. Rehefa nijerena ny asa, rehefa natao ny fidinana ifotony taty dia hita fa tena mandroso ny asa ary tena atao hoe araky ny eritreretana azy na ny fotoana ihany koa. Avy samy goka ny tombotsoa avy amin'ny fahavitan'ity lalanyity moa ny rehetra ka toy izao ny hevitr'ireo sendranay. Ja, ny fahitanay an'ilay izy aloha zany mahafinaritra satria
le lavadavaka reny zany manahirana na fialana lavaka sy ny rehetrarehetra zany dia manahirana ndrendrindra ny sécurité mpianatra koa zany amin'le manodididina eto dia verinay fa tena mahafinaritra zao ary mila tohizana zany fanaovana ny asa tahaka le izy mitondra votoa anay satria manamora fivezivezena zany na ny resaka carburant aloha zao dia efa hitanan'io fa mba latsadasaka zany consommation anay. Ny entreprise EGCTina Charles no miantoka ny fahavitan'ny fotodrafitrasa ary ny fond routier Madagasikara kosa ny mpamatsy vola. Ho vinavinaina ho any amin'ny farany volan'ity jolay ity moa ny fahavitanyity fotodrafitrasa ity. Nidina ifotony tany amin'ny distrikany Midongy Atsimo sy ny distrikany Befotaka Atsimo ny lehibe ny faritra Atsimo Atsinanana ny fantoka tamin'ny fianonan'ny vahoaka ny famantarana ireo filana laharam-pahamehana any an-toerana ary ny fanaraha-maso ireo asa fampandrosoana mandeha izany fitsidihana nataon'izany ka anisan'ny izany ny fanamboarana ny RNT 18 mba hijerena ny fifanarahany asa tanterahina amin'ireo fepetra voafaritra. Ny antsipriam-baovao hoentiny Tatarandrianambiny Tahina Flavia. Tsy izay tiana atao fa izay tena vahoaka no atao. Izay no afatra lehibe nety ny fidinana ifotony natao Andramatoa lehibe ny faritra Atsimo Atsinanana Randrianasolo Volatina Pauline taty amin'ny distrikany Midongy Atsimo sy Befotaka. Nandritra ny diany dia niaona tamin'ireo ben'ny tanàna Ray Aman-dreny Ampanjaka, Lonaka, ireo vehivavy ary ireo tompon'andraikitra isasokazina izy. Fotoana iray nianona mivantana ny feon'ny vahoaka nahafantarana ireo olana hatreny izy ireo ary indrindra namantarana ireo filana laharam-pahamehana tokony fantoany. Amio zasy gnanay da poeta regny nena mankisy me javovao da voalohany izatonda be za na moto sy mahazo za be bisikilety misy mahamermeranay amitiagny da uskosana ny raha igny baka da teraka reto rava uskosana ny raha igny da teraka reto rava e voalohany gn'amignanaiky zasy da elala eky gnanay kominanay tokamona amin'ny alalany tambazotra selasela amin'ny alalany réseau izy réseau toko da tena mizala mizala ianao zao raha matonlehibe mifaritra raha telefonina sahazo anazy. Nandritra ireo fionana rehetra dia nambara fa ny fanarana izay efa eritreretina melony tanjony na ny fidinana ifotony fa ny ahitana maso ny zavamisy sy ny andraisana fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay tena ilain'ny mponina. Matomba fidinana ifotony zany amin'ny tena ilainy hoe izao ane tena fidilanay fa sy ngerinerinay ary avana dia miforosena aminareo ty hoe manao an'izao anareo nefa zavatra sy mifanaraka amin'ny zavatra eritreretinareo natao. Sampelitry ny député avao koa ny hoe sy maintsy izy nangataka an'iny fa azonay tao avao koa satria mitoerana nandrakitanay io amizany evofanay koa sy azonay tao mizay fosy misy koa budget gilinay zay dia mety manan'andreo koa ireo satria misy avao koa misy avy dia mba zay sy vitarinanazy avao koa vitarinanay atoa koziko zay zany hoe vidinana fa nandiananareo aminay any moa nareo afa mandeha avao fa nage fomba iresagna zao sika zao sy development Ankoatrany fifampidiniana dia nanaramaso ireo asa fampandrosoana mandeha eny ifotony ihany koa Ramatoa lehibe ny faritra indrindra ny fanamboarana ny RNT 18 fanarahana natao jerena fandrosoana ny asa sy fifanarahana amin'ny fanatanterahana eny Akianja amin'ireo fepetra sy zavatra voafaritra ao anatin'ny asa. Izay ny dian'ny lehibe ny faritra Atsimo Atsinanana tany amin'ny distrikany Midongy Atsimo fa iresaka vaovaon'ny fahasalamana isika nandalovan'ny karavany du sourire ny distrikana Ambositra. Nandritran'izany no nisitrahany vahoaka maimaim-poana ny fitsaboana andiany voalohany moa izany hetsika izany izay anatin'ny politika ny fitondram-panjakana iarahana amin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny onjavony miarana iara-manantsoa voariny aina. Fampisitrahana ny vahoaka lavitry ny tompom-pahasalamana ny fitsaboana tsy hita ratsy eny amin'ny hôpitaly lehibe fanatonana azy ireo amin'ny fitsaboana ilainy isan'ny antony anaovana ny karavany du sourire ireo. Ny commune Marso sy Kianjandrakefina no nandalovan'ireto mpitsabo miaraka amin'ny fitaovana maro entiny ireto tato amin'ny distrikana Ambositra. Commune hafa manodidina ihany koa moa no afaka misitraka fitsaboana. Ity dia karavany sourire izay natao mba hanomezana tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana
etenivony commune etenivony communauté ny safidianana ny toerana aty amin'ny 5-3 kilometra miala ny renivohitry ny district aty satria ny vahoaka ety fotony zany ny tena mila an'izay hoe tolotra ara-pahasalamana maimaimpoana zay ary aty ihany koa misy ny olona izay somary ataoko hoe manana fahasahiranana amin'ny fahazahoana an'izay tolotra zay noho ny fahalaviana ny toerana eo ihany koa ny safidianana ny commune Marsoa sy ny commune Kianjana Tefina satria ireo toerana ireo ihany koa dia mba ivo ndreo commune maromaro izao hetsy zao moa iarahana amin'ny AFC assurance izay fiaraha miasa amin'ny ministère ny fahasalamana ihany koa mba ahafahana manome mijery an'izay fahasalamana iny fotony zay ary ministère ny fahasalamana dia manao vaindon-draharaha ny fanomezana fitsaboana ara-kalitao ka raha mahitatsika dia misy fitaovana maro izay hoentina mandeha aty ambanivohitra aty hanomezana an'izay tolotra ara-pahasalamana zay ohatra ny hoe bataina mihitsiny zany ilay service misy any anivon'ny hôpitaly hoentina makaty ambanivohitra aty. Zava-dehibe ny fitsaboana manantona vahoaka toy izao hoy ny manam-pahefana tonga teto ka angatahina ny itoizan'ny hetsika ato anatin'ny faritra Moromania. Fitsaboana maro lafo moa no hita nandritra izao, anisan'ny fizaham-pahasalamana akapobeany ny fitiliana ny omamiada ny vozon'ny tranon-jaza, ny ekografia, ny fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo sy ny fitsaboana izany, fahasalamany ativava sy ny nify. Tao amin'ny CSB2 Ampasy any Vangaindrano nanokafana ny herinandro ny fahasalamany reny sy ny zaza tany amin'ny faritra Tsimotsinanana nanomezana tolotra maimaimpoana ny reny sy ny zaza izany dia anisany tafiditra amin'ny politika ny fanjakana malagasy ny fahasalamana manatona vahoaka Boutronné Argent TVM Vangaindrano. Anisan'ny marefo ara-pahasalamana ny ireny sy ny zaza mora andairany aretina ka tokony hanatina tokom-pahasalamana izy ireny isitraka ireo tolotra maro arosy ny fitondram-pazakana toy ny fanaovam-bakisiny ny fampisafoana ho an'ny vehivavy bevoka ny fitiliana ireo aretina mitaiza ahafahana misabo izany mialoha miankina amin'ny fahasalamana ireny sy ny zaza ny antoky ny fivoarany tokantrano. Bebe kokoa ny hery fiarovasika lehilahy rapitaina amin'ny viavy ary raha ny viavy na ny zaza ny sisalama dia tena sisy ramilamina ao amin'ny tokantrano ao ary sy mahavita miasa lehilahy sy afaka mokatry dia mazava ho azy sy mandroso tokantrano sy mandroso fiarahamoniny lasa sahirany firenena. Izany indrindra no anaovana izao hetsika ataon'ny fitondram-pazakana fahasalamana manatina vahoaka izao izay mifantoka amin'ny fisorohana meloha ny handrisana atanana azy ireo mba sy ho lany vola amin'ny fisaboana ny isa tokantrano. Miakatra ny vary, miakatra ny zoro, ka na ohatra lany amin'ny aretina io da ho zava-poana. Koa masolo tena mpanjakana ananjy magnararaotra avao magnentana sika hoe tena raisika tena hoe ampamatorana zao esika ataon'ny fanjakana zao. Izy manokana ny fahasalamana ireny ny zaza voateraka ary iza to. Ny resaka fahasalamana dia isan'ny domaine transversal izy io raha resaka fampandosoana ny resana. Teto amin'ny CSB Ampasy nanaovana fanokafana fomba ofisialy ny herinandro ny fahasalamana reny sy ny zaza aty amin'ny faritra Tsimotsinanana izay nanaovana fanentanana fampafarana ny tolotra tokony hosotrahany reny sy ny zaza eny anivon'ny tokom-pahasalamana toy ny fanaovam-bakisiny, ny fizarana vitamina A, ny fitiliana ireo aretina azo amin'ny firaisana ara-nofo, ny fanaovana fanindra fiainam-pianakaviana. Lafim-baovao hafa tamin'ny alalan'ny atrikasa no nampahafantarana ny politika anatiny mifeny fikarohana ao amin'ny Universitén'ny Toliara ny fitaliavana misana ny fikarohana sy ny fiaraha-miasa eo anivon'ny Universitén'ny Toliara no karakara natria ny filohan'ny Universitén'ny Toliara sy ireo tompon'andraikitra isan-tokony ireo sojabe sy lehiben'ny departementa eo anivon'ny université. Maksoliara Vololonjanahary, Marsial Andriamanantena mitondra ny antsiprian'izay. Kitro ifaharany université ny fikarohana ary mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny voka-pikarohana. Ho fampiroboroboana ny fikarohana eto amin'ny Université ny Toliara dia napetraka ny politika anatiny momba ny fikarohana na politique institutionnelle de la recherche, politika lasitra hiaingany mpikaroka rehetra eo ambany fitarihan'ny fitaliavana misahana ny fikarohana sy ny fiara-miasa eto anivon'ny Université ny Toliara. Izahana ny ampivelatra ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina mba hampiroboroboana ny fikarohana. Io fikarohana io no maha université ny université. Koa dia miezaka ny amin'ny direction de recherche satria amin'ny maha recherche ny recherche zany napahafantatra ahoana ny politika ato amin'ny Université de Toliara
zay hitondrana io recherche io ato anatin'ity institution ity amin'ny ankapobeny zany dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny kalitao sy fampandraisana ny vokatra ny fikarohana fampandrosoana ny firenena izany hoe ny vokam-pikarohana ato amin'ny université Toliara zany dia fitaovana iray lehibe eretreretina hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ara-toe-karena sy ara-piarahamonina. Ankoatra ny fampianarana dia manao asa fikarohana ny université. Manentana ny établissement tsirairay ary manentana koa ny mpikaroka tsirairay mba hamonjy ny direction de recherche hanaty sy ny programme de recherche zay ananany ampivonjona atsika n'izay ezaka ny tsirairay izay ataotsika izay mpahafantarantsika ny rehetra hoe tsy ny fampianarana ihany no atao ato Université Toliara fa manao an'izay fikarohana zay koa manentana ireo partenaire any amin'ny privé fa izahay ato amin'ny Université Toliara dia manana mpampianatra mpikaroka maro ato afaka manao an'izay fikarohana izay tonga dia mitsaika avy hatrany amin'ny fiarahamonina. Sambany no nanatanteraka atrikasa fampahafantarana ny politika anatiny momba ny fikarohana toy izao ny Université ny Toliara. Ezaka ataony sampandrara regionaly misana ny asa ao amin'ny faritra loatra mangory ny fanazavana ireo lalàna vaovao tamin'ny taona 2024 mifehy ny asa eto Madagasikara tanjony ahafantarany mpiasa ny zo sy ny lalàna mifehy azy ireo eo amin'ny asa izay atao. Miantso ny solotenan'ny mpiasa sy mpampiasa ao amin'ny faritra iadidiany ireo tompon'andraikitra mba isian'ny fanentanana sy fifanakalohazan-kevitra. Xavier Tolotsoa, Richard Juvenal. Petraky ny tompon'andraikitra regional ny asa loatra mangoro ny hampahafantatra ny mpiasa ny lalàna vaovao 2024 ohatra 2020 izay mamaritra ny lalàna ny asa eto Madagasikara. Taorian'ny fankalazana ny fetin'ny asa ny voalohan'ny volana May lasa teo izay nanatanterahana fifanakalohazan-kevitra narahina fampahafantarana ny lalàna ny asa dia maro tamin'ireo mpiasa no liana tia hafantatra bebe kokoa ny zo sy ny tsara ho fantatra momba ny asa. Mba ho fanomezana fahafaham-po ho an'ny rehetra dia andraikitra noraisin'ny sampandrara regionaly ny asa dia mifaritra loatra mangoro ny miaona amin'ny solotena mpiasa sy ny mpampiasa ka anisan'izany ny tsekoly miankina sy tsy miankina eto Moramanga izay nanasana ny talentsyekoly sy ny mpampianatra mba hafantatra bebe kokoa ny lalàna misy mifehy ny asa. Tena tsona ireo talentsyekoly sy ireo solotena ny mpampianatra ao anatin'izany nanomezana azy ireo ny tsara fantatra sy ny tokony ataony dia tsy inona moa zany fa ny fanaovana ny fifanarana arak'asa, ny fanaovana ny fiche de paie, ny ary indrindrandrindra ny fanajana ny karama farany ambany izay tokony ampiarana izy ireny. Tao anatin'izany koa dia teo ihany koa ny CNAPS sy ny SIMO nanentana azy ireo mba hiditra ao anatin'ny fiahiana ara-tsosialy sy fiahiana ara-pahasalamana. Mialohan'izao hetsika fampahafantarana ny zon'ny mpiasa miainga amin'ny fiaonana isaky ny sehatra asa izao dia efa nisy ihany koa ny fitetezana ireo orinasa niarahana tamin'ny tompon'andraikitry ny CNAPS nentina namahana ireo disadisa sy olana samihafa. Tafiditra amin'ny ezaka ataon'ny tompon'andraikitra regionaly ny asa ny mitety ireo distrika rehetra mandrafitra ny faritra mba ho fanavaozana ny tontolo ny asa amin'ny faritra izay adidiana izy ireo. Amin'ny mahafaritra loatra mangoro azy tokoa dia tsy mitsahatra eto Moramanga ihany ny orinasa tokony tsy dianay fa hatrany Ambatondrazaka Farafaravola Tanambeha enina hatrany amin'ny Nosy-Bernard dia nisy ny fitsidiana niarahana tamin'ny zareo CNAPS atao Ambatondrazaka nanomboka tamin'ny volana Jona teo nampahafantatra hoe inona marina zava-misy any amin'ireo orinasa misy any amin'ny faritra Ambatondrazaka izay nataon'ny ekipa teto amin'ny sampandrarahany asa eto amin'ny faritra loatra mangoro. Ankoatra ny sekoly tsy miankina izay efa nanaovana fiaonana dia hotohizana amin'ireo orinasa misehatra amin'ny hazo sy ny hotely ny fiaonana no ireo sehatra asa ireo izay mampiasa olona maro aty amin'ny faritra. Hanome asa ho an'ny vehivavy ny fahazahoana toeram-piofanana manjaitra ao amin'ny fokontany Ambohitsara izay hanofahana ireo vehivavy tsy hanasa manana fanorena hampitombo ny fahaiza-manaony amin'izay zaitra izay any an-toerana ny fikambanana aleloha no mitarika izany toeram-piofanana izany raha ny tatitry Adrien Rasolo Miandrosoa Tsilay Jean Anthony.
nosokafagna tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny fokontany Ambohitsara, commune rural Andranomena, districtany Borziny, ivitoeram-piofanagna zetra ho an'ireo vehivavy. Ivitoeram-piofanagna fiarahamiasan'ny ministeran'ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanagna arakasa amin'ny sehatra tsy miankina dia fikambanagna Alleluia izay fantatra amin'ny fagnanaovana asa soa no mitantagna ity ivitoeram-piofanagna ity. Ny tanjon'ny fikambanagna dia mikendry ny hampiofagna ireo vehivavy ho tonga matianina eo amin'ny sehatra ny asa fivelomagna indrindra mahakasika ny zetra. Mampafantatra ny rehetra ato agnatin'ny faritra Sofia moa zany dia ny fampianarana teknika sy ny fampiofanagna arakasa dia vogno amin'ny hazakazaka zay tarihin'ny président colonel Mikael. Ny ministère fampianarana teknika dia miahy ary mamaha amin'ny endriky ny tantsoroka rehetra ara-teknika. Ity toerana ity moa zany dia mamaly ny filany ponigny aty fotony ary mampitombo izay atao hoe fidiram-bola ny tokantrano tsiraikaraiky amaraigny afaka maraigny ara-bakiteny ka noho izany dia imatimatesan'ny fampianarana teknika ny hijery zay fomba rehetra agnatsaragna hampivoaragna ampaherezagna ity centre ity fa tombony be ato agnatin'ny faritra Sofia indrindra ny districtany Port-Berger ny fanagnana ity ivitoeragna mpanjaira. Mampianatra ireo vehivavy tsy anasa mba ho tonga matianina eo amin'ny sehatra arakasa ary hanagna ny ho avy mamiratra ity ivitoeram-piofanagna ity. Dia ny fianarana araka izany hoe zaitra zay dia ny zaitra rehetra no fehezin'ny mpianatra ato mba ahafahany tsy hanana fahasahiranana na inona karazana zaitra tiany atao eo amin'ny fiainana ary indrindra mba hivelarana izay hoe fidiram-bola isa-tokantrano izay dia mba tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina ihany koa ny vehivavy fa andray anjara mavitrika eo anivon'ny fiarahamonina ho fampandrosoana ny firenentsika zany. Fiofanana zany ahatra eo amin'ny 9 bolana ka hatramin'ny 12 bolana eo dia afeny zaitra. Vahoaka tsara sitrapo avy any Allemagne no manohagna arabola ity fikambanagna ity. Ny fikambanagna moa misehatra eo amin'ny lafiny fagnabeazagna ny ara-pahasalamagna indrindra ny amin'ny fitezagna ara-panahy. Mba hisorohana ny fanambadiana loaloatra ho an'ireo zatovovavy miala andaharana an-tsekoly dia mitondra tantsoroka ara-piofanana eny anivon'ireo ivitoerana miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ao anatin'ny sehatra asa WASH, ny ONG ID sy ny UNICEF Madagascar. Zatovovavy 570 no misitraka izany ao anatin'ny faritra Atsimo Andrefana, Rantatry, Farella Hasinimira sy Julien Andria Hanambina. Mifanehatra amin'ny sakana samihafa ireo zatovovavy niala andaharana an-tsekoly. Antopisiany tetikasa WASH Academy ny hamerina ny fizakan-tenan'izy ireo mba tsy ho vesatra ho an'ny firenena. Iantsoroany ONG IDE amin'ny alalany tantsoroka omeny UNICEF Madagascar ny fampisitrahana azy ireto traikefa eo amin'ny sehatry ny asa WASH izay paikady hisoroana ny fampanambadiana alohaloatra ny ankizivavy. Prospection zany zahay mialohan'ny nanaovana formation andreo tanora ahafahana namaritra hoe ity asa ity zany efa ratsy misy toerana mandray stage zany hoe aoriana formation zany ireo zatovovavy reo dia efa misy toerana mandray azy hanao stage apetrany. Tsy zahay tonga tena metraka fa ny ainga tamin'ny filandreo entité tsirairay avy namifahany namaritra ny asa ho ataondreo tovovavy ireo. Ny tanjony zany ao anatin'izay dia manampy sy hanohana an'izy ireo hanosika andry zareo aleo tena ahafahany mivoatra sy mitady asa zany hoe miditra eo amin'ny sehatry ny tontolon'ny asa. Efa ahitam-bokany sahady ny tetikasa. Dia raha nahafaly izany falohan'izaho nampisy mora amin'ity vatako, izaho lasa meilleur ventinay. Le recruter zareo amin'izay zaho. Azo en devante ty azako amin'izao recruter azo en devante zaho. Tsy maintsy atao izay fomba hampiasako an'ilay fiofanana ny azoko amin'ny fiainako. Tsy hijanao avao fa tena hoe raisiko tena hitasy ahafahako hivelomako mihitsy ilay raha natao. 570 ireto zatovovavy no raisina antanana nanomboka tamin'ny volana Desambra 2024 mitsinjara ao anatin'ny sehatra asa miisa 7 izy ireto ary miparitaka amin'ny fitoeram-piofanana 8 eto Atsimo Andrefana hatramin'ny volana Aogostra ho avy izao.
Ho fampiroboroboana ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ny alaotra indrindra ao anatin'ny commune ambanivohitry Tanambe dia izy ny tsena be ny tantsaha andian'ny fahatelo izay karakarain'ny commune sy ny ACST na ny association club sportive Tanambe ny 12 ka hatramin'ny 20 ny volana Jolay eo avy izao. Elirandranarin-tsoa mitondra ny antsiprian'izay. Iditra amin'ny andiany fahatelo amin'ity taona ity ny tsena be ny tantsaha agriforaine. Hetsika lehibe karakarain'ny commune ambanivohitry Tanambe sy ny association club de sportif Tanambe izay ho tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 19 ny volana Jolay ho avy izao. Ary mikendry ny ampiroborobo ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana, ny asa tanana, ny fiveloman'ny tantsaha ary ny kolotsaina aty Antsianaka. Io zany dia sehatra famparatiana ho an'ny tantsaha sy ny mpamboly rehetra amin'ireo vokatra sy ny atao hoe manodidina izay sehatra fambolena rehetrarehetra izay mba hanomezana lanja ny mpiarabelona satria raha malala fa ny aty amintsika ny vahoaka rehetrarehetra zany dia mpamboly sy mpimbo avokoa. Ka omeny io zany no ezaka ataon'ny commune miara-miasa amin'ny ACST mba ahafahana manome an'izay sehatra izay ahafaha tantsaha sy ny vahoaka manitatra indray sy manatsara ny fiamboliana sy ny fambolena sy ny fiompiana. Anisan'ireo hetsika anamarika ity tsena be ity ny fampirantiana sy ny trano eva, ny fampisehoana ara-kolotsaina, ny kilalao sy ny fety foraine, ny hetsika ara-panatanjahantena, ny fifaninanana isan-karazana. Eto izay zany dia manentana an'ireo mpiara-monibonantoka, ireo tantsaha, ny mpisehatra amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana mba ho tonga amin'io fotoana io satria eo zany maro zany ny zavatra misy eo misy ny trano eva, misy ny fampiofanana, misy ny fampirantiana dia izay ny anentanana antsika rehetrarehetra mba ho tonga amin'ny fotoana io. Manantena sy manasa ny tantsaha, ny mpiompy, ny mpandraraha, ny fikambanana ary ny olom-pirenena rehetra ny mpikarakara mba handray anjara mavitrika amin'ity hetsika lehibe ity izay natao hanohanana ny fampandrosoana ny fambolena, ny fiompiana ary ny toe-karena eto an-toerana. Misy ny fifanarahan'ny-piara-miasa teo amin'ny ONG Tandavanala sy ny Bianco Fianaratsoa izay navoatra tamin'ny fifanaovan-tsoniana entina indrindra iarovana ny tontolo iainana sy ireo tsindry mahazo ny faritra rovana ao amin'ny Tandavanala Ambositra Vondrozo ny antsipriam-baovao mahakasika an'izay mantsy ny François Fanania sy Aina Randrianarsan. 5 isanjato ny zava-mananaina hita eto ambonin'ny tany dia eto Madagasikara avokoa. Misy ambana nefa izany noho ny fisian'ireo mpisehatra miditra tsy ara-dalàna ao amin'ny faritra arovana samihafa. Isan'izany ny ao amin'ny Tandavanala mampitohy ny Ambositra Vondrozo. Antony izany dia ny mbola fisian'ny kolikoly ka nahatonga ny fanasoniavan'ny tale jeneraly ny ONG Tandavanala sy ny Bianco Fianaratsoa ny drafitrasa mandritra ny 2 taona ho fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly. Taona 2026 ity manomboka ilay izy hatrany amin'ny taona 2027 mihoatra dia ao anatin'izay mamaritana hoe inona sy inavy ny endrika ady amin'ny kolikoly ataonay. Tianay marena foana fa lafo ny fiarovana tontolo iainana moa zany sy fitantanana arena voajanahary izay tena iandraikitanay raha malala fa ny arena voajanahary eto Madagasikara dia sarobidy dia ireny zavatra ireny tafiditra ao anatin'ilay arena voajanahary izay arovana sy tantanana anivon'ny ONG Tandavanala dia misy anefa ny endrika kolikoly izay mety hitranga indrindra amin'ny alalan'ny fanaloata-pahefana eto ataona olona mety manana izany fahefana zany. Ho hentitra manomboka izao ny fanaraha-maso ireo faritra rovana mba hialana amin'ny gaboraraka. Resaka tontolo iainana izay hatrany tsy ny carbone no tena olana fa ny entona carbone na ny CO2 avoaka be loatra vokatry ny fandoroana solika toy ny arina, ny lasantsy ary ny gazoil no mampitombo ny hafanan'ny tany sy mitarika ny fiovaovan'ny toetrandro. Antony tokony hampienana ny solika ampiasaina izany amin'ny fampiasana ny solika avy amin'ny angovo na ny herinaratra. Ny fanazavana bebe koa mahakasika an'izay rahantsika fanadihadian'ny Miray Andrianjafy, Roger Randriamanalina. Ny vatan'olombelona ny biby ny zava-maniry dia samy misy carbone. Tena ilaizina izy ity ao amin'ny sehatry ny toe-karena, ny indostria, indrindra ao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Akoatra ny fanimana ny tontolo iainana, ny famitehana ny ala dia manana anjara toerana lehibe izay carbone izay amin'ny fampiasana ny solika. Ny solika izay ahitana potin-javatra madinika, manimba ny kalitaon'ny rivotra ary mampitombo ny aretin'ny taovam-pisefoana.
azo ialana na ampianana nefa ny fampiasana izay solika izay toy ny atao amin'ireo firenena maro maneran-tany amin'ny fampiasana ny fiara mandeha amin'ny herinaratra, ny fiara mampiasa angovo madio, ny fampiasana biofilina avy amin'ny zava-maniry toy ny ataon'ny Airtel Africa izay mampiena ny solika ampiasainy hatramin'ny 5 iray tapitrisa litatra. Amin'ny alalan'ny tsy fampiasana intsony ny solika fa mampiasa ny angovo madio toy ny fampitohizana ny tompom madio na ny herinaratra raha ny nambarany tale general Sonil Taldar izay miasa amin'ireo firenena 14 aty Afrika ary manana mpanjifa hatramin'ny 750 iray tapitrisa. I Afrika izay tompona andraikitra amin'ny 3 hatramin'ny 4 isan-jato ny entana CO2 vaokan'izao tontolo izao, izy izay mitana ny 20 isan-jato mponina maneran-tany fa na ambany aza ny famoahana izay karbona izay dia izy ny tena mizaka mafy ny fiovaovan'ny toetrandro izay miteraka olana lehibe eo amin'ny toe-karena sy ny sosialy. Higesaky kolosaina isika no tanterana tao amin'ny douane Antsakoamamy maro mandia ny etsika kolotsaina jama izay sady nanolorana ny zombalay ho fanandratana avo hatrany ny kolotsaina Sakalava. Everal Doerniana mitondra ny antsiprian'izay. Lanonana ara-pombandrazana roa sosona no natao teto amin'ny douane Antsakoamamy commune ambanivohitra Maromandia district ny Analalava izay nivondronan'ireo taranaka mpanjaka zafim-bolamena dia anatin'izany ny fanaovana ny jama nentina nagnabiafana varavarana sy ny fanolorana ny zombala saka hita teto avokoa ireo zafiny fotsy ny njoatsy ny antifagniva ireo sa ary ny taranaka Sakalava maro mitarika izany rehetra izany ny mpanjakabe Arana 4 amin'ny ty Sakalava be mazava ngivty ny fampiafana dia azo lazaigna hoe bonane izy ty zany no mahajama izy no zany fitokanana ty zombalahy ty zany aty zany faty ty aty eto be mazava ngivy be mazava sambrano fanjava raiky natao hoe fanjava faty mois de mai mois de juin izy tamty zany fin mai fin juin fanjava raiky ny fody dikan'izay ro fibedana firazana dia mihidy anatin'ny zombandro agny amin'ny aliavaka apany agny tena ataontsika niany voalohany indrindra ny fampiafana varavara dikan'izay vohitra migada ireo razam-panjakana reo ka izy eo zany mahazo mirombotrombo mahazo mangala viavy mangala mividy tomobily magnamboatra trano mividy zay raha tsara mety izy eo ty mitondra anjara serizika ary ty zombalahy ty dia nitokanana niany ty ao zany tamin'ny sarany lakile andro agny efa amin'ny aliavakapagny lakile intéressant zany ao sy azo valoso io lakile ny dady be andia mamelogna azy izy ao magnamia fisorana chef de région nandefa rety so ny tegna fanjakana rety izany rehetra izany dia nilohavany ny fanaovana lamalama araka ny mahazatra ny hetsika ara-kolotsaina tahaka izao moa dia fomba hahafahana manandratrava ny kolotsaina izay mbola mipetraka ka isan'ny tonga niatika sy nanome voninahitra izany ny talemisana ny ara-tsosialy avy amin'ny faritra Sofia izay misolotena ny lehibe ny faritra docteur Totozafinirina Nicolas sy ny talempatry ny serasera sy ny kolotsaina Sofia izay misolotena ny ministera Pia Andriamatoa Raharison Mikandre. Lafiny fandriam-pahalemana miray feo ny piraidiana rehetra any amin'ny faritra Sofia sy ny mpitondra any an-toerana amin'ny fanatrarana ny tanjona hametrahana ny fandriam-pahalemana hositrahan'ny mponina ka nametraka paikady hanatanterahana izany izay anisan'ny lara-pamehana ho an'ny lehibe ny faritra Sofia amin'izao moa ny fametrahana izay fandriam-pahalemana izay raha nitatitra Everaldo Erniaina. Ny ayahiny reto komity mpanatanteraka ny dina atao amin'ny faritra Sofia ireto manoloana ny hitahitan'izy ireo hahafahany manatanteraka ny asa ny kalalahana ny vohitra izany nandritra ny atrika asa nentina nampitoviana ny tadiny tokanga amin'izy ireo sy ny mpitondra atao amin'ny faritra izay natao teto Antsoe mazava ny tanjona iraisana dia ny fametrahana fandriam-pahalemana maharatra ny zava-misy hatramin'izay dia ohatra ny mpifahavalo ny mpitondra fanjakana
sy ny mpitantana ny dina fa amin'izao fitondrana fagnavozana zao dia navoziny ny zava-misy rehetra dia niaraka teo nandritiny izao atrikasa zao ny mpitondra fanjakana zay tary ny préfet d'Antsuy sy ny ireo komity mitantana ny dina magnerana ny faritra Sofia. Zay zavatra zany dia natao hampisy ny tadinokanga mitovy amin'ny mahasamy tompona andraikitra. Ny fandriam-pahalemana moa zany tsy adidin'ny fanjakana irery ihany ary tsy adidin'ny praidina irery ihany fa adidin'ny daholo be ka dia isorana ny tompona andraikitra jiaby. Isorana ihany koa ny projet lanja nanao tolotanana nanome hery anay ato amin'ny faritra mba ahafahana nametraka an'izany praidina ary nampagnano formation ny praidina izany. Eto zay dia manao antsoava amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratongany mba anohy ny fisiany izany projet lanja izany ato agnatin'ny faritra Sofia satria tsy vita ny faritra irery ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana ka ny projet lanja ny manao tantsoroka manao tolotanana aminay ato agnatin'ny faritra mba ahafaha mavitana izany. Nandritra izao ihany koa nanatanterahana ny fifidianana ho an'ireo handrafitra ny bureau ny komity mpanatanteraka ny dina regionaly ato amin'ny faritra ka voafety ho filoha hitarika izany andrimatoa Rafaly Arsène. Nitsodrano azy ireo ny préfet d'Antsuy sy ny lehibe ny faritra Sofia mba hiasan-kahamarinana lavitry ny kolikoly. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fampitaovana azy ireo toy ny fanamina izay toana avy amin'ny tetika asa lanja tantany no ONG magnavitra vatsiany tahirim-bola pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana vola izay tanterahany PNUD. Mandry fahalemana ny distrikany Ambatomainty noho ny firaisankinan'ireo fikambanana sy dinam-poko miara mandray andraikitra miady amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hitazomana io filaminana io dia mila manaraka ny lalàna ny dina nankatoavin'ny fanjakana ireo fikambanana ireo hoy ny solombavam-bahoaka ny distrikany Ambatomainty izay midina ifotony mitety commune manao ny fanaraha-maso sy mampianatra azy ireo mba tsy hivoana amin'ny lalàna. Ravelomianta Jean-Claude tondra ny antsiprian'izay. Vahoaka miaina ao anaty fandriam-pahalemana azo antoka no tarigetra ny solombavam-bahoaka ato amin'ny distrikany Ambatomainty. Anisan'ny lalana natongavana tamin'izany ny fijoroan'ireo dinam-poko na amin'ny fikambanana maro samihafa izay miara-misalahy amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka namafisina fa ny fanaran-dalàna ihany no mampaharitra ireo dinam-poko ireo dia ny fampiarana ny lalàna voalaza ny dinan'ny Melaky Tsimpoly. Eto amin'ny commune Saradrano distrikany Ambatomainty marina ny tenako amin'izao fotoana zao. Ny antony dia nidina ifotony hanamafy ny fandriam-pahalemana sady hanazava fa ny dinam-poko izay misy maromaro atao aminay dia isany ankatoavy ny solombavam-bahoaka eto amin'ny distrikany Ambatomainty fa nanamafy fotsiny zahay hoe mila manara-dalàna. Io no nahitany fandriam-pahalemana eto ararovana ohatra nanak'Andriamaso ny dinam-poko maro izy eto sy voatanisako eto. Mahafantatra an'izany daholo ny olona ato anatin'ny distrikany Ambatomainty. Mila fifaninanana masina io. Izany hoe samy mananatra ny ankizy ao aminy, samy manamasaka ny azy fa tsy misy atao hoe tokony hifandirana na fifanolanana. Fifaninanana masina zay dia samy manao ny azy dia firaisan-kiny izay indrindra no antony nandehanako aty ary tsy teto ihany fa zay toerana nandehanako dia nazavako amin'izay foana hoe mila mirahina isika, mila mitandrana indrindrandrindra eo anatrehany lalàna, mila manara-dalàna. Mitaona ny rehetra hirahina hatrany ireo mpitondra mba ahafahana mitazona ny fandriam-pahalemana ary namafisina ihany koa fa ny lalàna ny dinan'ny Melaky Tsimpoly ihany no ampiarina rehefa misy vonidina fa io no tokana hankatoavin'ny fanjakana ato amin'ny faritry Melaky. Ny fiatrehan'ny mpianatra ny fanadinana BEPC sy ny fanadinana BEP tany amin'ireo faritra nahazo am-baovao ho arahantsika amin'ity fanadihadiana ity. Ilaina amin'ny sehatry ny asa ny diplôma BEP na diplôme d'études professionnelles izay maripaizana voalohany amin'ny fampianarana teknika. 320 amin'ireo mpiadana 520 voasoratra anarana no tonga niatrika ny fanadina-panjakana BEP teto amin'ny lycée technique et professionnel Toliara. Ny hena io antotanisa io raha nampitahaina tamin'ny taondasa. Amin'ny ankapobeny dia navitrika ny fandraisana anjara n'ireo mpiadana. Ny BEP na brevet d'études professionnelles dia diplôma mpanjakana io alain'ny ankizy izay manaraka ny fifanana eto amin'ny LTP
ary mitovy lenta amin'ny BPC izay tanterahana eny amin'ny enseignement général. Aorianan'izay moa ny ankizy no manaraka ny bac professionnel na ny bac technologie. Ny bac professionnel moa zany dia ataon'ireo ankizy manaraka ny fiofanana formation professionnelle initiale izay ahafahana miasa avy hatrany, ary ny bac technologique koa dia tanteran'ireo ankizy izay mbola noho fianarana eny amin'ny université zany. Raha polyvalent ianao dia moramora kokoa amin'ny fitadiavana asa amin'izay toerana lianao rehetra. Efa tsara fiomanana ireo mpianatra. Arakaraka fomba fijeriko azy aloha mitovy avy amin'ny hoe fianarana isanandro satria fa atao révision avao moa io. Manahaka hoe lafa za tsy manao exercice isanandro dia tsy miova fa reny avao mimpoly io na question taloha reny. Maharitra 4 andro ny fanadinam-panjakana BEP ary hezahana ny hanafainganana ny fivoahan'ny voka-panadinana. 7 taona ny zandriny indrindra raha 37 taona kosa ny zokiny indrindra ho an'ireo mpandray anjara amin'ny fanadinam-panjakana BBC eto anivon'ny faritra Anosy. Mpiadina 527 no voasoratra anarana ato anatin'ny faritra iray manontolo izay miparitaka amin'ny ivitoeram-panadinana 420 ka ny 13 dia eto Lagnaro avokoa. Efitrano-panadinana 70 no mandrafitra ireo ivitoerana ireo ato anatin'ny faritra Anosy. Ny zotra-pilaminana ny fanadinana amin'ny ankapobeny. Totosa araka ny tokony ho izy ny fanatanterana ny examen eto amin'ny région Anosy, ny any amin'ny centre eny amin'ny sisiny ihany koa dia efa manao an'izay toromarika rehetra zay. Raha mpitana tamin'ny taonandasa dia ny sonitra kely ny isan'ny candidat. Nanatrika ny déballage de sujet sy ny ouverture de pli, ny lehibe ny fileovan'ny Lagnaro no trony ny mpitandro filaminana sy ny solitena ny mpianatra ary ny avy ao amin'ny fitaliavam-paritra ny fanabeazam-pirenena sy ny fari-piadidim-pampianarana Lagnaro. Tsy ambanin-javatra ny fitandronan'ny filaminana mialoha mandritra ary ao aoriana ny fanadinam-panjakana BEPC manolora ny toe-java-misy amin'izao. Hoy ny préfet Anantsirabe, miezaka mandray ny andraikitra manandrify azy ireo tompon'andraikitra tsirairay mba hisiny ny filaminana. Manome toky ireo mpiadina sy ny ray aman-dreny araka izany ireo tompon'andraikitra fa afaka miatrika am-pitoniana ny fanadinana hatramin'ny farany izy ireo. Raha malala moa tsika eto amin'ny toerany volobaritry ny vakana karatra dia misy ny antsoina ilay OMC izay tarihan-dramatoa lehibe ny préfecture zany dia toy ny mazatra ary no mafisina izay atao hoe fandrepahalemana, fitandrona fandrepahalemana zay mba iarovana an'ireo mpiadina sy mba indrindrindra mba ahafahana mandamina ny sain'ny ray aman-dreny dia no mafisina zany zay lafin'ny fandrepahalemana zay amin'ireo alalan'ireo gendarmerie pyrénéenne sy ny police pyrénéenne izay miara-miasa akaiky amin'ny fanabeazam-pirenena fantanterana ity fanadinana ity dia mahazo matoky zany ray aman-dreny fa tena eo akaiky ny fitandrona filaminana tanteraka ny fantanterahana ny fanadinana mba ho tombotsoa sy fitoniana ireo mpianatra hiadina ny fanadinana BBC. Mirary ny soa sy ny tsara indrindra amin'ny fahombiazana ny fanadinana mpanjakana faharoa eto amin'ny renivohitry ny faritry vakana karatra eto amin'ny sisy Anantsirabe voalohany. Milamina amin'ny ankapobeny ny fisotran'ny fanadinana BEPC eto amin'ny fari-piadidim-pampianarana Antsirabe voalohany raha ny nambarany sefisisiko hatrany. Mpiadina 1,905 no voasoratra anarana ho an'ny fari-piadidim-pampianarana Antsirabe voalohany izay mitsinjara ao anatin'ny foibe-panadinana 420. Voajo avokoa ireo lamina sy toromarika rehetra napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana BEPC seconde manerana ireo foibe-panadinana 4 aty amin'ny fari-piadidim-pampianarana ny Vatomandry. Samy mandray ny andraikitra tandrify azy ireo mpisehatra amin'ny raharaha-panadinana. Mpiadina voasoratra anarana 4,700 ka ny safidiny sokajy A 2,700 sokajy B 5,700 7,200 tonga miatrika ny fanadinana raha 50 sy tonga. Mitsinjara amin'ny efitrano tsekoly 470 amin'ireo foibe-panadinana 4 ireo dia ny eto amin'ny CEG sy lycée Vatomandry, Ilaka Esta ary Tsivangana. 12 taona ny mpiadina zandrindrindra, 17 taona ny zokony indrindra, 4,7 ny tapa vitriana. Milamina sy misy tomika ny fanadinana ary ahitana mpitandro filaminana avokoa ireo foibe-panadinana ireo. Toraka izany ihany koa ny fanadinana zahoana mari-pahaizana BEP eto amin'ny lycée
lycée technique professionnel Vatomandry izay ahitana mpiadina raika amin'ny 70 voasoratra anarana ka ny 20 amin'ireo dia avy eo amin'ny lycée technique Antanambo Manampontsy raha ihany no tsy tonga amin'ny ankapobeny dia mizotra ny tsakany sy andavany izany rehetra izany. Tapitry ny vaovao ansary ankasitrano feo nanao nagnaraka hatramin'ny farany ankasitrano koa ny teknisiana napita ny sary sy feo tamin'ny sika tany veloma be.